Nankalazaina androany kosa tetsy amin'ny résidence Wisma Indonésia ny fafitopolo taona ny verenan'ny fahaleovan-tenan'ireo Indonésianina raha tsy haivina moa zany dia tany amin'ny 17 Aogositra taona 2017 tany hoany no nazahoan'ireo izany fahaleovan-tena izany taorinan'ny fitolomana maritra izay naharitra tany amin'ny 4 taona tany hoany. Vonina iara-iasa amin'ny Madagasikara ny firenena Indonésianina araka ny fanamariana izay nentin'Andriamatoa Hartanto Wargadanita nandritry ny lanonana fankalazana ny fahafitopolo taona nahazon'izy ireo ny fahaleovan-tenany tetsy amin'ny résidence Wisma Indonésia. Misy ny programa izay ho tanterahin'ny firenena Indonésianina ho an'ny Madagasikara tsy ny ara-toe-karena ihany fa ny lafiny rehetra mihitsy hibanjina ny tombontsoa ho an'ny firenena malagasy izy ireo ary hitady fiaraha-miasa maharitra ho an'ny firenena rotonta. Mifototra amina zavatra anankitelo ny fiaraha-miasana amin'ny Madagasikara dia ny fahalaina mandrakizay, fihavanana mandrakizay ary ny fahavalana mandrakizay amin'ny vahoaka malagasy. Araka ny fihaonan'ny filoham-pirenena malagasy Era-Jona Ramathanina sy ny filoham-pirenena Indonésianina Joko Widodo izay natao tamin'ny 17 volana avril lasa teo dia amin'ny taona ity sy amin'ny herintaona dia ezahana ho ampiroboroboana ny fiaraha-miasan'ny Madagasikara sy ny Indonésia eo amin'ny sehatra maro tafiditra ao anatin'izany ny varotra, ny resaka energia ary ny sehatra maro tsy voatanisa. Tsy amin'izay sehatra izay ihany koa fa na eo amin'ny sehatra eo amin'ny fiaraha-miasanareo mpanao gazety, media, hisatsokajiny izay eto Madagasikara dia ampiroboroboana ihany koa ny fiaraha-miasa mety isina fampiofanana ho an'ireo mpanao gazety. Ezahanay ampiroboroboana fatratra ny sehatra ny fiaraha-miasa eo amin'ny sokajin-javatra rehetra, tsy hoe amin'ny resaka ekonomia ihany na ny sosialy fa maro ireo sehatra izay eritreretinay ho ampiroboroboana ho hisy vokatsoa ho an'ny firenena malagasy ary indrindra ho an'ny vahoaka malagasy. Tao anatin'ny kabary izay nentin'ny ministry ny raharaha-mbahiny koa moa dia nanamafy hatrany ity farany fa maniry ny hanamafy ny fiaraha-miasa izay misy eto amin'ny Madagasikara sy amin'ny firenena Indonésianina. Nitondra ny firahintsoa avy amin'ny filoha Hery Rajaonarimampianina ary nampahafantatra ny fahazotoan'ny fanjakana malagasy hiara-iasa amin'izy ireo. Tao aorian'ny kabary dia nisy ny fampisehoana ireo kolontsain'izy ireo tamin'ny alalan'ny dihy izay nentim-paharazana avy any Indonésia nandraisan'ireo ankizy Indonésianina sy malagasy anjara.